Ny filazantsara momba ny azo fijaliana. Manasanao anaraka izany loha hevitra izany hatramin'ny farany. Ampifaliana indray no eolantsika amin'ity fandarana ity, ka dia miarahaba sy mirary soanao indray minaran Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika. Ny fiadanana ny anjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka sika raha nomboka izao fiaraha-midinika ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, indreto indray izahay hiaraka handinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantananao anay tamin'ny lasa rehetra ary matoky izahay fa tsy miova ianao amin'ny ho avy ka mbola hitantana anay indray amin'ny manaraka. Ankehitriny dia mangataka famelan-keliko izay satria mpanompotsy mahasoa ihany, mangataka fanadiovana. Ary aoka ny osotry ny fanehoana masina mba hampitoeranao ty anatinay, azonay mandray tsara izay tianao ambara amin'ny lalan'ny teninao. Dia amin'ny anarana Kristy nangatahana sy anonana ny vavaka. Amen. Misy andininy natao tadina hatrany hatrany moa ny fanaovantsika isan-kiny fandarana, dia izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany ka ny andininy faha-20. Korintianina voalohany, toko voalohany, andininy faha-20 manao hoe: fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Amin'ity herinandro ity dia iresaka ny amin'ny hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana isika, ary isy loha hevitra maromaro no iarahantsika mandinika ny amin'izany. Raha miresaka hoe ny amin'ny azo fijaliana isika dia matsiaro ilay faneho-pitiavana nasehon'Andriamanitra tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Fa i Cicéron, ilay mpanoratra jentilesa Romanina, dia milaza tamin'ny vahoaka Romanina mba hoe tsisy aza ampisaina akory momba ny azo fijaliana ianareo, izay fitaovana fahamaizana olona. Ary ho andro zareo dia tena zava-marikoriko ny azo fijaliana, zavatra tsy mahamenatra zany ka tsy tokony eritreretina akory. Fa saingy izao mifanohitra ny amin'izany kosa ny ambaran'i Paoly ilay apôstôly manao hoe: fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Tsy mahagaga ry mpiara-midinika namana, raha ny teny Paoly amin'ny Korintianina voalohany, toko 2 ka ny andininy 2 manao hoe: fa ninitsy hafantatra zavatra hafa eo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Io raha teo no ivony toroteny izay nataon'ity apôstôly ity. Ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 dia mitantara ao ny momba ny fifaloherana misy teo amin'ny fahadalan'ny olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra i Paoly. Zavatra misy tokony fantatsika dia izao: manan-kery aneo ny izay ratsy indrindra amin'ny olona sy izay tsara indrindra ao amin'Andriamanitra ny azo fijaliana. Zany hoe ny azo fijaliana zany dia manana fahefana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary zany no tsy maintsy ho ny fitoriantsika ny filazantsara. Tsy afaka misaraka amin'ny fitoriana filazantsara noviana zany ny hazo fijaliana. Ary zay raha teo ny votoatin'ny asa fanompoana nataon'ny apôstôly Paoly. Ambaran'i Paoly fa tsy ny raina mba hitory ny filazantsara anao batisa izy, fa mba hitory ny filazantsara ny hazo fijaliana. Koa zao ny voalaza ao amin'ny andininy 7 amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany manao hoe: fa Kristy tsy naniraka ianao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena fandrao foana ny hazo fijalian'i Kristy. Manana hevitra lalina izany teny izany. Fanambarana voalohany dia izao, ambaran'i Paoly eto zany, fa ny asa maha-apôstôly azy dia ny fitoriana ny filazantsara. Ary ny faharoa tenenin'i Paoly dia izao momba ny amin'ny batisa, tsy hoe tsy zava-dehibe amin'ny Paoly ny batisa, tsy, tena zava-dehibe eo amin'ny fitoriana ny filazantsara ny batisa, ary tsy hoe latsa-danja amin'ny fitoriana ny filazantsara izy, tsy izany,
fanananatra ireo zay nanindraindra ny olona nanabatisa azy mihoatra ny Kristy zay nanaovanabatisa azy ireo ny apôstôly Paoly. De laza izy amin'ny andininy tapany faharoa mana hoe amin'ny Korintianina voalohany toko 7 tapany faharoa, tsy amin'ny teny fahendrena fandrofona ny azo fijaliany Kristy. Ozy Paoly hoe tsy amin'ny teny fahendrena, tsy midika akory zany hoe ratsy zany laha teny mipetrapetraka mampietsi-po, tena ilainy zany, mila zany izao tontolo zao, tsy zany no tiany Paoly apara. Fa ozy hoe mpiara-midinika namana, tsy tokony anakona ny afatra momba ny azo fijaliana ny fahendren'ny olombelona. Ny zavatra misy mantsy indraindray takona ny mpandahateny amin'ny teny tsara lahatra tahaka an'izany ataon'ireo Grika Romana fahizay, ny fahaiza mandamy mikevitra amin'ny lojikan'ny olombelona, ny siansa sy ny filozofian'ny olombelona, ny fitorian'ny filazantsara. Fa adiny kosa ao ambadika ao ilay hazo fijaliany Kristy. Noho izany de nanapa-kevitra ny anaraka drafitra ny amin'ny asa vaovao tao amin'ny Korinty Paoly, ka tapa-kevitra izy fa hanafoana ny fonja-kevitra sy ny ady-hevitra afa-tsy zay hoe Kristy vao ombo teo amin'ny hazo fijaliana ihany. Ry mpiara-midinika namana, ny filazantsara momba ny hazo fijaliana no votoatin'ny asa fanompona tokony ataoko sy tokony ataonao. Raha tsy nisy ny hazo fijaliana, tsy nisy ny fitoriana ny filazantsara. Raha tsy nisy ny hazo fijaliana, tsy nanana vaovao mafaly azo ambara amin'izao tontolo zao izao sy ianao. Andriamanitra ane hitahiry zany teny zany eo am-ponao, ka nivo ny fiainanao, nivo ny fanompona ataonao ihany keo de ny hazo fijaliany Kristy, indrindra fa izy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana hivavaka isika. Andriamanitra ray eo, indri zany alali ny teninao ka mampianatra anay fa tena zava-dehibe eo amin'ny asa fanompona anao ny afatry ny hazo fijaliana. Aoka tsy ataonay ambany zavatra izany, satria raha tsy misy ny hazo fijaliana, tsisy vaovao mahafaly azonay ambara amin'izao tontolo izao mpiara-belona aminay. Mitahiry anay amin'ity tontolo andro ity, aza mahafoina masaraka anay. Tinononay ny vavaka angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.